Aleloia, finaritra fakahita amintsika amin'ny alalan'izao fandarana mivatana marendraina izao amin'ny alalan'ny tony tambatsotra Facebook serasera itony ahafahantsika foana mifampita hafatra araka ny soratra masina sy mifampahery ao amin'i Jesosy Kristy. Vavatsika sotranao zay tompo ray masina tsara indrindra, sotra ny ampakatsaranao, misotra ny amin'izao tombonandro izay omenao anay izao. Misotra tompo ny alehibe ny fitiavanao satria ianao dia mamindra fo aminay foana isan'andro isan'ora, ary ao anatin'izay famindraponao izay rehetra dia mikendry miazakazaka, mikatsaka ny sitraponao, miezaka araka ny famanginao anatanteraka izay sitraponao zay. Betsaka nefa tompo, betsaka izahay no tsy manana an'izay conscience izay, betsaka izay tompo no tsy tonga saina, tsy manana fisainana sy fieritreretana hitodika amin'izay toipo mila miavana aminao izay. Ary izany indrindra tompo no antony fifampisaranay sy fifampaherezanay amin'ny alalan'ny tony tambatsotra itony, ahafahanay foana tompo mifananatra, mifanitsy, tavandralahy mandranitra ny tavandralahy. Zavatra rehetra tompo dia apetraka eo ambany fitantananao sy ny fiainao, ary ny fahefanao no manapaka ao anatin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Amaky tenin'ny soratra masina vetivety sika, zany dia hitantsika Matio 12 filazon-tsara andininy 7:30. Tsy maninona toizantsika ny andininy 4:30 ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony, fa ny vony no ahafantarana ny azo. Ry taranaky ny mena rano, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao-po no hitenenany vava. Miainga amin'izay andiny soratra masina izay no hitondrantsika fifampizarana amin'ity maraim-baovao tombonandro men'i Jesosy Kristy antsika ity. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny vony. Mety zany dia misy hazo ambaran'ny soratra masina, ambaran'ny Matio 12 somary fanoharana izy ity. Jesosy Kristy no manambara eto, koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny vony na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny vony, fa ny vony no ahafantaranareo, no ahafantarako, no ahafantarantsika an'ilay hazo. Ny hazo tokoa ry havana, ny hazo rehefa mamoa misy fruit dia classé izy zay hoe hazo ambara fa mitondra aina, mitondra fahavelomana, mitondra fitombona. Attention, important be zay zavatra lazaiko zay, multiplication. Satria amin'ny alalan'ilay vo izay rattaché vokatra tsiry avy amin'ilay hazo izay, dia amin'ny alalan'iny no mametraka an'ilay zavatra nitsindriky teo hoe fitombona, multiplication, na ihany koa hoe tetiarana, taranaka miainga amin'iny vo iny. Tsy afaka lavitsika zany. Tsika raha mboly vary dia tsy maintsy misy ny voambary. Tsika raha mboly tsaramaso dia tsy maintsy misy ilay voatsaramaso. Vo daholo zany, fa ilay hazo zany, ilay hazo ambaran'ny filazon-tsara araka ny Matio 12:7 eto,
dia mila zany tsika manana fijery, mila izany sika manokatra ny masontsika. Zay le message ampitain'ny Matthieu, ampitainy Jesosy Kristy eto amin'ny alalan'ny filazantsara araka ny Matthieu. Ko ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony. Raha mijerimitsika any amin'ny famoronana création dia nisy hazo tao amin'ny samy edena, hazo naina arbre de vie, imazany Jesosy Kristy. Dia inona ihany koa lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia nisy ny lalàna napetrak'Andriamanitra hoe attention, anjakao ny zavaboary rehetra, afaka hinananao daholo ny hazo manitsy sambo, hazo mamoa, fa attention itsy hazo itsy fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia interdit. Raha vao mifranchir ny ligne rouge ianao mikitika an'io hazo io dia izao ozina mahazo antsika izao. Mila misokatra zany ny masontsika, mafantatra tsara ny karazakazo manodidina antsika. Mila misokatra zany ny fijerintsika, mahita, mamantatra, mahalala. Mila manana toe-po, mahay, manivana. Hoe hazo manahoana ity ianiako ity, hazo manahoana ity mitsiry eto an-jaridainako ity, hazo manahoana ity ialokalofako ity, hazo manahoana ity mamoy ity, ity hotazako ity, ity angalako vo hoaniko ity. Alleluia. Ary ny tsy fisiny zay discernement izay, ny tsy fananany mpino an'izay toe-po, toe-panahy, toe-tsaina manana an'izay etika hoe manivana izay, ny tsy fananany mpino an'izany dia lasa miotioty foana ny mpino, minankinapona ny mpino, mianikazo, etsika ny hevitra zany hoe mianikazo izany, mianikanipona ny mpino, mialokanipona ny mpino. Nisy fotoana Jesosy Kristy rehefa niaraka tamin'ny mpianatra izy dia nahita aviavy nanao tazan-davitra, dia nanantena vota amin'izany aviavy zany Jesosy Kristy. Fantatry ny mpianatra, fantatry Jesosy Kristy hoe ity azo ity dia aviavy. Fa ilay hazo voatonga araka ny filazantsara hoe aviavy, rehefa tonga teo apotitra ilay hazo araka ity Matthieu ity hoe ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, dia Jesosy Kristy mihitsy rehefa tonga teo apotitra zany aviavy zany ka tsy nisy voany ilay aviavy, dia miaraka amin'ny teny, miaraka amin'ny autorité sy ny fahefana Jesosy Kristy ny proclamena nambara hoe aza misy vointsony avy amin'ity aviavy ity. Dia nanomboka teo ilay aviavy dia maina tanteraka, makiny, sèche. Tia nambara amin'izany dia hoe par rapport amin'ity Matthieu 12:7 hoe ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany. Io misy aviavy, ataovy tsara. Io aviavy io zany tokony misy vo midoroboka tsara, mamoa tsara, ho tokony fialofana tsara, tokony mihisy voany, voana aviavy, fihinana, ho famerenanaina, ho fialokalofana. Fa saingy tsy nahafeno an'ilay contexte Matthieu 12:7 hoe tokony ho azy tsara mba amin'ny voany. Dia miaraka amin'izay ihany koa dia misy ozina. Ilay ozina efa mitoetra amin'ilay aviavy tsy mamoy izy. Tiako voarainao izay message zay hoe ilay ozina, ilay aviavy anarana fotsiny hoe aviavy. Ilay aviavy endrika fotsiny hoe midoroboka. Ilay aviavy hazo tahaka ny hazo rehetra fotsiny ihany fa tsy misy vo. Zany efa mitondra ozina zany ilay aviavy satria ilay toetrany
amin'ny mahaviavy azy tokony ho aviavy mamoa fiotazana isin'ny fanantenana fa au contraire tsy misy an'izay no ilay ozina efa hitafian'ilay aviavy dia miaraka amin'izay ihany koa ny tompo Andriamanitra tsy toa izay manantena nameny natiorany aviavy ho toy ny azo midoroboka ho fialokalofana sy ho famerenanay kanefa tsy araka an'izay natioran'izay izay namorona n'Andriamanitra azy dia mazava ho azy miaraka amin'izay ozina ambonin'ny ozina fahafatesana manindry fahafatesana maina ambony maina zay lay tranga ny hafaran'ilay aviavy teto ry havana ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony fa ny vony ny hafantarana ny azo manaitra atsika ny soratra masina manetsiketsika atsika ny soratra masina manao rapelina amintsika Jesosy Kristy anio ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony misy fotoana teo ny resaka discernement ny resaka discernement dia fanomezana avy any ambony izy eo Andriamanitra tsy toa no mampidina azy eo amin'ny mpino anankiray fanomezam-pahasoavana mamantatra fanasa mihafa amin'ny alalan'io discernement io dia afaka misokatra ny mason'ny mpino anankiray ahalala hoe azo tsara ve izany mamovo tsara ve zany azo zany be da be ny azo midoroboka be da be ny azo mamovoniny fa du moment hoe misy mpino anankiray mitafy discernement mitafy ny fampahitana don fanomezam-pahasoavana avy any ambony io dia amin'izay fotoana izay ilay mpino nomena an'izay fanomezam-pahasoavana izay amin'ny alalan'ny fijery ivelany tsy misy fifampikasoana dia afaka mamantatra hoe azo tsara izy zany miaraka amin'ny voany azo ratsy izy zany important be zay zavatra lazaiko zay satria ilay discernement ilay fanomezam-pahasoavana famantarana fanasamihafa dia amin'ny alalan'ny fijery dia misy fanahy izay dévoiler ny natioranyilay hazo mampafantatra ny natioranyilay hazo hoe poizina io hazo maniry tsilo fa mamoa voaloboka tangeny io fa mamoa voana aviavy sy ny sisa rehetra kisary zay ambarako anao zay amin'izay fotoana zay ilay mpino dia tsy mila mioty akory ary tsy mila manandrana important be zay zavatra lazaiko zay tsy mila mioty ny voan'ilay hazo izy dia maka dia manandrana satria rehefa apartirany hoe mioty ilay mpino maka amin'ilay hazo dia maka ny voan'ilay hazo dia mioty an'ilay voaniny dia mihinana dika amin'izay dia efa nanokatra varavarana ilay mpino na nisy porte ouverte dia niditra tao amin'ny tenan'ilay vo no tazany nandramany ary izay rehetra ozina hitafian'ilay hazo izay rehetra poizina velomina ny velona amin'ilay hazo izay rehetra faratsiny
sy fahafatesana midoroboka miaraka amin'ilay azo a dia efa nanandrana n'ilay mpino, efa nandraman'ilay mpino. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy misy a ny remède isan-karazany, tsy maintsy misy ny travail, tsy maintsy misy ny délivrance, tsy maintsy misy ny zavatra be da be isan-karazany hoentina manala n'ilay zavatra tafiditra tao amin'ny tenan'ilay mpino. Inona ny antony zany rehetrarehetra izany? Satria tsy manana n'ilay discernement ilay mpino, tsy manana n'ilay fanomezam-pahasoavana mamantatra fanahy, ahafahany mamantatra ny natiora n'ilay hazo hoe hazo tsara ve ity hazo ity sa hazo ratsy ity hazo ity, ilay mpino. Important be zany passage a zarentsika izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana, amin'izao vaninandro farany zao zay ny malaza azy, dia minankinam-pona ny mpino, miototo fahatany ny mpino, mihanin-kazo tsy fantatra ny mpino, mialokaloka amin'ny hazo midoroboka, feno biby fanday, feno serpent, feno karazana zavatra mety infecté animba azy ny mpino. Satria sy ampy a fandalinana soratra masina izy a, famakina ny soratra masina izy a, tsy ampy fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy izy a. Ny tany misy anazy, ilay sa misy anazy a, tsy fantany hoe sa iza ny tompon'ilay sa, ainsi de suite. Tia nambara amin'izany raka ohatra isika dia tsy ampy ny fahafantarany mpino amin'ny alaliny a anty Matio 7:10 andininy 7:30. Ny ampy an'ilay resaka discernement nambarako teo, nambarany Baiboly teo. Mampanaelo ry havana fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, vaninandro farany ho iaho teo, dia miaina ao anatin'ny cache misère ny mpino. Tony ahoana izay cache misère izay? Manafina ratsy. Tellement lay mpino tsy nanana n'ilay fanomezam-pahasoavana don du discernement, nanandrana ota tahaka n'ilay tranga atao amin'ny sahan'Edena, nanandrana poizina, ny hinana, karazana fahavetavetahana, fijejojejoana, otropoa, zavatra rehetra, abomination tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, tafiditra tao amin'ny tena. Zay le niotoioto foana, ny hanin-kazo, ny hanin-kanim-poana, ny alokaloka tamin'ny hazo tsy tokony mialofana Jesosy Kristy. Au lieu de mialoka amin'ilay hazo midoroboka, hazo naina Jesosy Kristy, dia mialokaloka amin'ny hazo tsy fantatra. Dia ohatrany ahoana izay cache misère izay? Rehefa nitelina poizina, rehefa nitelina faratsiana, rehefa nitelina fijejojejoana, rehefa nitelina fitsagantsagana, rehefa nitelina orgueil, nitelina otropo, zavatra maro isan-karazany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpino, dia au lieu de renoncer, au lieu de mitady moyen rehetra ahafahan'ilay otrika miala ao anaty, manary, mandoa andreny kalaza maloto rehetrarehetra tafiditra ao amin'ny tena ireny, teny mampanaelo alaina ny filazantsara, alaina ny toko sy andinina ny filazantsara, dia saromana akanjo Jesosy Kristy any, saromana etikety fitenenana amin'ny teny hebreo, saromana amina karazana toko sy andininy be da be
ahafahana mapakatra ny pensée positif, ahafahana mametraka fisainana sy fieritreretana toy ny hoe juste sy marina, lalàna, fahasoavana, zavatra be da be isan-karazany ohatran'izany, tsy ponina ny toko sy andininy ao amin'ny baiboly a. Zay le hoe cache misère. Zany hoe misy misère, misy rombaka, misy fahalotona, misy fahasimbana, misy fahampitehana, fasana amin'ny lalitra fotsiny. Fa alaina toko sy andininy amin'ny soratra masina, alaina lay akanjo mampisorona. Je suis le grand prêtre pharisien, izaho dia bishop, izaho dia apôstôly, izaho dia 10 000 fanosorana, izaho dia président FJKM, izaho dia pitarika groupe de louange, izaho dia sy ny sisa be da be. Cache misère, cache misère. Fa ny ao anatiny dia fasana ambilavitra fotsiny, rombaka, tolapaty, biby maloto, mampalahelo riavo. Satria izany rehetrarehetra izany a dia natomboka tamin'ilay contexte Matthieu 7:17 hoe tsy tao amin'ilay toe-pon'ilay olona sy toe-panahy toe-tsaina, ilay fisainana sy fieritreretana amantatra hoe vo maniry, mitsiry, mamoa avy amin'ilay azonaina Jesosy Kristy ve ity notazako ity, ity nohaniko ity, ity amerenako aina ity, ity azo ialokalofako ity, sy ny sisa rehetra. Dia rehefa tafiditra ao anatin'ny tena ilay ota, satria ilay saina tany am-piandohana efa nampanekena, efa norafetina hoe ity azo ity hoaniko any andra angaty voan'ity azo ity, raisiko any andra angaty ity no amerenako aina ranga, fa tsy ny mpiseo poser question. Dia manomboka eo dia misy fahajambana be da be mitombo amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny tenan'ilay olona mpino anankiray. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fahasimbany ny taova, satria izy mihinana fa mihitatra amin'ny fiainony, lasa tsy te hieno torohevitra ankoatra ny fisainany izay efa nampanaiky azy izy hoe ity azo ity a. Zay le fampanekeny sainy tany am-piandohana, satria tsy niseo poser question. Ity azo ity a dia ho tazako dia hoaniko a dia mivoany a merenako aina. Tany izany dia efa nampanaiky ny sainy sy ny vatany ary nampandresy lahatra ny tenany, zany hoe nanompo ny eritreriny izy zany, au lieu de miaino an'ilay feo ritsoka fampahafantarany fanahy hoe Matthieu 7:17 ataovy tsara ny azo ambamin'ny vono. Monsieur posé amin'izay question zay. Sœur, frère, rahanao tsara ny détail amin'izany fanazavana izany dia ohatran'izay ny fomba fidiran'ny ota amin'ny tenany mpino anankiray. Ny zavatra tokony ho fantatsika, ny zavatra tokony ho ekentsika ravana, dia tokony isika no mibaiko ny devoly, tokony isika no manapaka ny devoly, tokony isika no décisionnaire, mpametraka ny décision, mpanapa-kevitra manoloana ny fakapana, séduction, tentation, épreuve. Zay a velariny devoly a eo alohantsika. Averiko tsara, isika no tokony ho mpanapaka, isika no tokony ho mpandidy, isika no tokony ho eo amboniny velam-pandrika zana-tsipika isan-karazany
miendrika fakapanahy, miendrika séduction, tentation, miendrika fanangolena sy ny sisa rehetra afafany devoly. Raha vo tsy manana an'izay fisainana sy fieritreretana voatefy amin'izay ny fomba fitondrantenantsika, raha vo tsy manana an'izany mokon-doha zany tsika, mialatsiny aho om Jesosy moa tsy misy mokon-doha, fa raha vo tsy manana an'izay natiora izay velona atao anatintsika isika dia olon'olom-pona, mialatsika ity amin'ity tany ity, ary lasa support ny devoly, lasa pion any devoly, lasa mpanatanteraka plany devoly. Ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony, nataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony, fa ny vony no afantarana ny azo. Anio ary dia fo azy ny fisainanao sy ny fieritreretanao, satria be da be ry havana ny olona no miaina ao anatin'ny atao hoe religion fa tsy miaina ao anatin'ny filazantsara. Raha miresaka filazantsara dia milaza an' Jesosy Kristy maty nombona teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy, mitondra n'ilay fanekena vaovao. Ity ny rako fanekena vaovao alatsaka ho famonjena ny maro, ny hafa fitenenana rehetra sy ny fokom-pirenena isan-karazany avy izay mihinana nofoky sy misotro ny rako manana ny fiainana mandrakizay. De izay fahafatesana natolotra Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay miaraka amin'izay fahafatesana izay nizaniza mandray an' Jesosy Kristy, de miara-maty any koa amin'izay fanombony Jesosy Kristy fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana izay, voaomby miaraka amin'izay ihany koa ilay vo no tazantsika tsy tamin'ny hazonaina Jesosy Kristy fa tamin'ilay aviavy nandisy fanantenana Jesosy Kristy, tamin'ilay tsilo mamoa endrika voaloboka, satria izay ilay fampahitany Satana sy ny karazan-kazo rehetra tsy araka ny soratra masina sy tsy mifanitsy amin'ny filazantsara. Ombony Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana de misandratra miaraka amin'ny fitsanganana fiainana voninahitra. Zay ilay filazantsara resahako eto, fa tsy religion cache misère hoe tsy maintsy tonononao amin'ny teny hébreu Yeshua Hamasia. Religion zay resantsika izay, ny fanafahanao atokantranonao, zany hoe io misy olona mijangajanga, io misy olona pisoloky, io misy olona inona koa zany karazana fahotana be da be, dimension ambany be zany resantsika zany. De ozy ianao hoe zao rahalahy, zao ranabavy, tonono ny anarana Yeshua Masia amin'ny teny hébreu, fa rehefa manonona ny anarana Yeshua Masia amin'ny teny hébreu ianao de misy fiovana ngeza be ao amin'ny tokantranonao. Atreo de ho iaho hoe mety ho marina ihany le izy, mety ho marina ihany ho iaho, satria du moment hoe misy finoana mihetsika ao anatin'ilay mpino ka misaina n'ilay filazantsara ny resahako tao aloha teo izy hoe Jesosy Kristy Yeshua Hamasia, tsy maninona amin'ny teny hébreu, nombona tamin'ny hazo fijaliana. Fiainana mitsangana, misy fahafatesana, fa nalahidiny ny Satana sy jour de mort nalainy Jesosy Kristy
no vahany zay fahafatesana izay dia misy fitsanganana amin'ny maty fa tsy mijanona fotsiny hoe fahafatesana zay mantsy le hoe fanalahity ny fiainatsika voava izay le hoe maty tsy mijanona fahafatesana ny kronolozia ny firindran'ny fiainatsika fa misy fitsanganana aorian'ny fahafatesana dia ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Azo ekena ihany ho ia hoe tonony amin'ny teny Hebreo raha mira zotra amin'izay zavatra nambaran'ny soratra masina izay hoe Yesoa Hamasia nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa du moment lay olona miteny hoe manizingizina fa hoe nara-tsy sampy grika romana Jesosy satria tsy tononona amin'ny teny Hebreo. Zany amin'izay fotoana izay dia ilay teny Hebreo indray no lasa famonjena. Amin'izay fotoana izay dia ilay teny Hebreo indray no maka ny toerany fanombona an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay ra nalatsaka aina, ilay sorona nambarany bokin'ny Hebreo hoe indray mandeha ihany zanak'ondry tsy nisy kilema. Ary ilay fitsanganana amin'ny maty lasa ilay teny Hebreo no alahatra amin'izay divinité, amin'izay toe-po naroson'Andriamanitra ho fanavotana antsika izay toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao. Meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fa eto indray izany dia ny religieux dia milaza hoe fa ny fitenenana amin'ny teny Hebreo. Tanareo amin'izany ilay fanovana n'ilay tendance efipetsin'ny Satana lasa indray zany fa ny fitenenana amin'ny teny Hebreo no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa ny fitenenana amin'ny teny Hebreo ianao miteny ny anaran'ny mpamonjy amin'ny teny Hebreo no fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny teny Hebreo mba tsy ho very izay rehetra mino ny teny Hebreo ainsi de suite teny Hebreo. Erreur fatale be mihitsy. Ary ohatrohatran'izany ilay zavatra ambaran'ity bokin'ny Matthieu 22:17 hoe ataovy tsara koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny vony na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny vony fa ny vony no afantarana ny azo. Ry taranaky ny mena rano ataonareo izay ratsy fanahoana ny fahay miteny zavatra tsara fa avy amin'ny habeny ao am-po mitenena ny vava. Zay ilay zavatra nazavaiko farany teo. Sao dia no mieritreritra hoe miteny ny anarany Jesosy Kristy amin'ny teny Hebreo. Fa ny Baiboly eto dia manipika tsara mihitsy hoe ry taranaky ny mena rana, race de vipère. Ry taranaky ny mena rana ataonareo ahoana zay ratsy fanahy, ataonareo zay ratsy fanahy ahoana miteny zavatra tsara. Fariseo nge tamin'izany vanim-potoana izany mahay lavitra ny teny Hebreo mihoatra amin'ny fahaizana ny teny Hebreo. Fatany tsara ny resaka tétagramme izany, fantatry ny vahoaka jiosy zany, mena azy ny secret-n'ny kabale, ny valeur numérique, zavatra rehetrarehetra momba an'izany. Misy passage ihany amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe fananarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Maninona ny bokin'ny Apokalipsy ny teny an'izany? Fananarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra satria ianao zany raha te halala amin'i Jesosy Kristy, raha te hafantatra ny Yesoa Hamasia
raha te hanamarina ny Timothée toko 2:7 hoe ataovy tsara ny azo ambamin'ny vony, dia ny tenin'Andriamanitra baiboly, zany hoe apartira ny fampahafantarany ny any ambony. Point ngezabeza lazaiko anao zay, tsy miresaka teolojia zany. Maninona no miteny an'izany? Tanareo ireo olona be ohatra hoe procureur de la république, avocat, président des jurys, juriste isan-karazany, mpiasa ao amin'ny antenimieram-pirenena, mpamola volanalana, zay domaine zay no ingatsika. Ireny olona rehetra ireny dia manana ny maro-pahaizana, zany juriste izany, zany président des jurys izany, miasa amin'ny haute cour de constitutionnel izany, mahay lalàna, fatany zany hoe aza mangalatra, fatany zany hoe aza mamono olona, fatany daholo zany rehetrarehetra izany, tontolon'ny lalàna zay rehetra mety mivioleny eo amin'ny tontolon'ny société sy ny individu, décret sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany, fatany aintsenjery zany zany nazahoany diplôme, ohatran'izany diplôme ohatran'izany. Fa ny question dia hoe rehefa mihetsika ny deux de mamoana, tsolotra miova ny didim-pitsarana. Rehefa mihetsika ny deux de mamoana, tsolotra mivadika ny voka-pifidianana. Rehefa mihetsika ny deux de mamoana, tsolotra ainsi de suite, voakasiky zany hatrany anaty fiangonana. Rehefa mihetsika ny deux de mamoana, ampahafolo-karena, vokatra, opération lasopy gâteau sy ny sisa rehetra, za tsy miteny hoe ratsy zany, misy fotoana ilana zany, ary misy valeur tsara ametrahana zany, fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Azonao ny tiako ambara, tsy dirako détail zay satria ny blessé fonampiny maro, tsy maninona fa voalaza ny ampahany am'izay. Fa ny ampiny anambarako an'izany dia satria tsy concordance amin'ilay zavatra nambarako teo na mafisiko voasoratra any amin'ny bokin'ny Apokalypsy, fa ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ilay hoe ny antso Yesoa, ny antso hoe Elohim, ny vahoaka jiosy tamin'ny vanim-potoana, fa tsy marina tamin'ilay hoe fa ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra, tsy marina tamin'ilay fahamarinana ny soratra masina, tsy nihetsika tamin'ilay vo. Contexte Matthieu 12:7 hoe tsara ilay azo, tsara ilay vo, fa ilay face cachée, ratsy ilay azo, ilay vo ratsy, cache misère, no salomany tamin'ny alalany fitenenana tena breo, no salomany tamin'ny fitandremana sy sabata, no salomany tamin'ny alalany fomba jiosy, no salomany tamin'ny alalany fanasana tanana, no salomany tamin'ny alalany vehivavy tsy mahazo miteny rehefa am-piangonana, no salomana tamin'ny alalany batisa sitraka, no salomana tamin'ny alalany fitenenana miteny tsy fantatra. Zay ilay point religion, olona religieux no resahako teo. Rehavana malala, sœur sy frère, ataovy tsara ny azo mba amin'ny fony, ataovy ratsy ny azo mba amin'ny fony, fa ny vony no afantarana ny azo. Izy fotoana ana nipresaka discernement, azavaiko vetivety ilay resaka discernement. Nisy fotoana i Saoly mpanjaka, efa nomen'Andriamanitra fahefana izy andripaka hatramin'ny biby fiompy, vonoina daholo ny mpanjaka ny fahavalo tamin'izany vanim-potoana izany, miaramila, ny zazamabehivavy hatramin'ny biby fiompy. Fa tsy izay no lalana nizoran'ny Saoly mpanjaka. Mbola nisy nafinafinaritra kely azy tao dia nitehirizy. Nisy biby fiompy, mbola nisy tamingamingana, nafinaritra amin'ny masony tao dia
ny bravean'ilay nandika amin'izay ditan'Andriamanitra izay izy hoe itya tsy vonoko ity tsy aringako. Resaka discernement isika. Tonga avanty Samuela mpaminany, de ozy Samuela mpaminany, or Saul mpanjaka, fa ino ny tia nataonao? Samuela zany vao nahitany Saul, de ozy Samuela hoe fa ino ny tia nataonao? Samuela tsy nametraka fanontaniana hoe nyvononao daholo ve ny Amaleketa, nyvononao daholo ve ny Jebosita, nyvononao daholo ve ny Etita, nyvononao daholo ve ny Amorita, nyvononao daholo ve ny akoho amborona, nyvononao daholo ve? Tsy nametraka question Samuela mpaminany, fa tonga de ozy Samuela mpaminany hoe fa ino ny tia nataonao ry Saul mpanjaka? Izay lay discernement izay. Izany hoe ny discernement resahako eto dia misy afa-panehoany avy any an-danitra. Jesosy Kristy mampahita, tsy misy rapport, tsy misy fifandraisana amin'ny olo eo. Ianao zany mijery anay eto, tsy fantatrao ny fiainako, tsy fantatrao hoe iza, fa misy fanahy mamangy anao, de io fanahy mamangy anao io no mampiseho anao ny fiainako. Zay le hoe discernement. Alléluia. Zava-dehibe zany zavatra ambarako anao zany, ary manampy be da be amin'ny karazana hazo izay mitsiry be da be, hazo artificiel novokarin'ny demony, novokarin'ny devoly ny devoly no mamboly azy amin'ny alalan'ny agent, satria isika dia ao anatin'ny antsoina hoe réchauffement climatique amin'izao vanim-potoana izao. De mihetsika be mihitsy ny devoly hoe amerina ny sahany Edena, satria zany hoe simba ilay sahany Edena, création namboarin'Andriamanitra ity planeta ity. De manomboka mifaninana mamboly hazo amin'izay ny karazana association isan-karazany, ny mpanao politika rehetra, ny mpanao récupération rehetra, ny mpanao culte des personnalités, ry zareo maraboa, ny mpimasy, mamboly hazo daholo. De ity contexte Matthieu 7:12 andininy 7:13 ity, hazo ratsy mamovo ratsy. Fa tellement mpino tsy manana an'izay discernement izay. Mafy be le réchauffement climatique, mikorotana ny toetrandro, famine, haitana, tondradrano, incendie sy ny sisa rehetra vokatr'ilay dérèglement climatique. Or anefa isika ihany no nanimba azy. Ilay isika ambarako eto dia isika natiora mpanota, satria mpanota no mpanimba. Zay ilay ambara amin'ny filazantsara hoe ianareo dia taranaky ny devoly rainareo. De mandingana isika hoe ny devoly tsy ho avy raha tsy hamono, andringana, andrava, napodika sy ny sisa rehetra. Andriamanitra tsy tompon'ny fikorontanana, ny fanimbana sy ny sisa rehetra, fa Andriamanitra dia tompon'ny filamina. Fa aiza mandamy manoetina miady. Simba zany ny natiora izao, simba lay sahany Edena, simba ny tontolo fiainantsika, simba ny climat. Sœurs sy frères, de paradoxe amin'izay, misy devoly mamboly hazo amin'ny alalan'ny agent, mamboly dénomination, mamboly religion, mamboly fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, mamboly teny jiosy, mamboly teny hébreu, mamboly radio isan-karazany, mamboly toriteny ety amin'ny Facebook, mamboly filazany tsara ao anatin'ny contexte hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, fa mandany heriny. Anio dia manao rappel aminao, manao fampatsahivana aminao hoe mangata don de discernement amin'Andriamanitra tsy toy.
nisohatra nambarako teo zany resaka discernement zany a tsy calcul tsy apartirany hoe ny tenyilay olona dia ataonao évaluation ny tenyilay olona ataonao a ny plus moins ataonao ny katsikajy rehetra ny probabilité sy ny zavatra ohatran'izany fa ny any an-danitra ny maneho anao amin'ilay izy a partiran'izay a dia aseho an'Andriamanitra anao hoe ity azo ity a dia azo tsara mamofo tsara a partiran'izay dia tenenin'Andriamanitra aminao mihitsy hoe ry Adama ô ry Eva ô itsy hazo itsy a attention fa azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy aseho an'ny fanahinao zany itsy toriteny itsy religion manindraindra fitenenana amin'ny teny hébreu itsy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra itsy mpitondra mamonjy antsa-piderana itsy rahalahy mitory amin'ny teny Facebook mitondra pseudo dilule fanosorana itsy aseho an'ny discernement dans les discernement aseho an'Andriamanitra ao ambony anao avokoa zany rehetrarehetra izany a partiran'izay a afaka manivana tsara ianao afaka mitety fiangonana ianao afaka mamanga raha lasy ranabavy ianao fa tonga dia fantatrao tsara hoe ty rahalahy ty a tsy ao amin'ny tompo ty ity ranabavy ty a mena rana be ity langue de vipère ny lelany ity misy poizina ny crachet venin important be zany zavatra resantsika izany satria ny tsy fisiny zany any amin'ny pino no mahatonga fasimbana be da be ho an'ny taranaka pino fiangonana ny resahako amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eo ihany koa lay pino kamo fainéant fainéante izay lafiny hoe pino kamo izay miandry tolora-potsiny miandry toriteny gauche à droite fotsiny zay tenenina rehetra zay afafy rehetra zay ambara rehetra dia tsy mieritreritra sy misaina mihitsy hoe tokony atao masotsivana tokony atao alasarina fa avy hatrany a dia mitanatana ny vava misokatra amin'ny orona ny sofina ny maso ny porte ouverte ny resahako amin'izany dia ampidirina ao anatin'ny tena daholo tary amin'ny fanazavana tariam-piandohana tamin'ity fizarana ity no miteny hoe nalaina ilay voa tsy misy poser question fa tonga dia nohanina dia tafapaka tamin'ny tena ilay ota zay ilay tao amin'ny sahany tena kanefa Andriamanitra dia efa nampafantatra tsara hoe itsy azonao hohanina itsy tsy azonao hohanina dia izay ihany koa manome imazy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a amin'ny alàna ny soratra masina hoe ity azonao ale ity tsy azonao ale ary ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra zany hoe alabaza ny tenin'Andriamanitra foana miainga amin'ny fanakororoantsika ny tenin'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra mietsika miasa eo amintsika satria izay finiavana ao anatin'ny fahafantarana tia fantatra ny tenin'Andriamanitra izay dia manamarina nylay ambaran'ny baiboly hoe zao Jehovah Andriamanitrareo a dia mandinika ny voson'ny fo mamala ntsika tsiraray avy amin'ny asantsika izy Andriamanitra zany mijery atsika manana etaety isika tsy ahafantatra ny filazantsara fa tsy hoe olona miandro tolora-potsiny amin'ireo karazana religion mitsiry etsiroa ireo dia hitan'Andriamanitra izay toe-potsika tia halala ny famarinana ny soratra masina izay hitan'Andriamanitra izay toe-panahy toe-tsaintsika izay tia fantatra an'izay verité miafina izay ao ambadika izay ao amin'ilay dimension céleste izay dia mihetsika Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra ny faiblesse-tsika sy ny fahalementsika no ilay fahotana ny mpaka tamin'ny tenantsika
hevitra nampisaraka atsika amin'Andriamanitra tsotoa dia mihetsika Andriamanitra ary manetsika ihany koa izy ny manodidina, manetsika an'ireo karazana tokom-pinoana rehetrarehetra ireo izy, ahafahanao mamantatra ny sitrapony a, mahafantatra ny momba an'Andriamanitra, ilay natiora an'Andriamanitra, ilay identité an'Andriamanitra ary ny anarany antsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Mihetsika izy ary manetsika ny tontolo rehetra, ny singa rehetra izay manodidina sy mifandray aminao, mangetaheta niza ianao manana an'izay toe-po sy toe-panahy izay, dia afantatra ny ambadiky ny filazantsara rehetra dia tonga Andriamanitra miara-miasa. Zay ilay hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay rehetra tian'Andriamanitra, satria mitsira ao anatinao ilay fitiavana tia halala, dia afantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy mijanona fotsiny ianao amin'ilay hoe eto Andriamanitra mahefatra zavatra rehetra, Andriamanitra omnipotent, omniprésent, mafy be ianao Andriamanitra, matanjaka be ianao, manana ny fahefana ny lanitra sy ny tany ianao. Ny vary miditra ato am-bavako aho dia noho ny mampiditra azy ato am-bavako aho, ny teny misoratra masina fantatrao fa mahasoa anahy eto ambony fandriana eto fotsiny aho, ora sabakary hery biry ksiky hery ba, fa ataonao zany tanterahanao aminahy zany a, za ndray zany ny lasa mpanjaka, za ndray ny lasa toavina, za ndray no lasa nefa Jesosy Kristy dia nanome fanoharana tsika tsara mihitsy. Misy fotoana izy nanasa tongotry ny mpianatra, izaza antsonareo hoe tompo ara hoy izy, tonga manompo maika fa isika ilay antsona hoe disciple, isika ilay antsona hoe serviteur. Tiako voray anao zany mesazy izany. Verenantsika ilay Matthieu 12 andininy faha 4:30 no vakisika farany teo hoe ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa amin'ny habeniam-po no tenenany vava. Zany tokoa ry havana ny zavatra misy a, ny olona dia miteny araky ny habeniam-pony daholo. Kasy mizera ho iato eo haitsika rehetra ny dikan'izany. Ny ankamaroan'ny olona ry havana dia tellement miainao anatin'ny souffrance isika zanak'olombelona, miainao anatin'ny misère, miainao anatin'ny vaninandro farany. Ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, zany hoe miaina fahoriana zany isika zanak'olombelona. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Zany hoe miaina tsy fiadanana zany ny zanak'olombelona, satria nioty an'ilay fanahy, nioty an'ilay ara-tsim-panahy. Misy hazo démonie, hazo satana, dia mamoa vo ara-tsim-panahy. Dia tellement ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao miaina an'izay ara-tsim-panahy zay, no ilay fiotazany an'izay zavatra ratsy izay, vokatry ny réseaux sociaux, vokatry ny YouTube, vokatry ny média, télévision, vokatry ny effet cause ny resaka politika, vokatry ny sy ny se poser question, satria misy ambody mitafody zanak'ondry mitoroteny aminy dia avy hatrany izy dia tsy misy ny don discernement, izy tsy nangataka tamin'ny tompo, tsy miorina tsara misoratra masina ihany koa izy, satria izany rehetrarehetra zany dia nomeny tompo maimaimpona antsika ihany koa zany rehefa miorina tsara amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Alleluia. Fa ny mampalahelo ry havana dia mandeha ny olona, miteny ny olona, manambara ny olona araka io Matthieu 12:5-30 hoe nirakitra tsara no amohan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary nirakitra ratsy no amohan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary eo anatin'izany contexte izany tsika miaina an'izany tsika amin'izao vanim-potoana izany izao. Raha mandinika isika dia izao vanim-potoana iainantsika zao dia azo ambara ihany koa hoe misy révélation be mihitsy en effervescence be mihitsy zany ny fitoriana ny filazantsara.
raha mandinika isika zany hoe ny olona rehetra am'izao vanimpotoana zao a ny fitoriana ny filazontsara de presque à la portée amin'ny tout le monde taloha tamin'ny andron'ny katolika ny papa tany aloha rehetra tany ara-tantara izany dia ny papa ihany no ny fehiny fitoriana filazontsara sy ny famakina ny baiboly de nisy ny mouvement réformé tamin'ny alalan'ny Lutera ainsi de suite de am'izao vanimpotoana iresantsika izao a za mitoriteny ianao mitoriteny ianona mitoriteny ny voisin mitoriteny sy ny sisa rehetra de tsy andany ihany koa attention fa ny devoly ihany koa dia ao anatin'izay révélation an'izay ihany koa hoe fanahitaina ny vehivavy hiteraka douleur de l'enfantement ao anaty travail izy omaly a dia nanambara hoe omaly a dia niteny hoe niteny fa ny zavatra mahafinaritra dia ao anatin'izay a système hoe révélation izay herin'ny filazantsara izay a dia manamarika n'ilay signe de fin de temps izay maninona no miteny an'izay firenako ilay fanazavana natoko maly tanareo no Jaona mpanao batisa rehefa nipotra izy tany anefitra de hoy izy hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra io Jesosy Kristy avy ao aoriany Jaona mpanao batisa vao nanomboka amin'ny ministerany izy de hoy izy hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra évangélisation izay de midika fa évangélisation de izay esprit izay souffle izay ihany koa no miainantsika amin'izao vanimpotoana izao fampibebahana raha mandinika isika dia saika la rapporter ny tout le monde ny fitorianany filazontsara ary eo indrindra ihany koa anefa dia manao rappel foana ny filazontsara tahaka n'ilay andininy fa 3:30 novakitsika teo Matthieu 4:12 antsika dia manao rappel ihany koa ny filazantsara ho atsika 4:30 hoe misy taranaky ny menarana tompoko partout zany hoe mitoriteny ohatran'izao fizarana totsika izao izy tahaka ny atondro zokray aman-dreny ajaina namana pastora na hafa fa tellement izy tena taranaky ny menarana zay le taranaky ny menarana zay a ny baiboly dia nampianatra antsika hoe endrety tsara ozy izy tahaka ny menarana mora tahaka ny voromalala zany hoe attention fa io menarana io zany misy fahendrena ihany koa izy ary zay le fomba nandavony tao amin'ny sany tena inona tianambarana zany ao anatin'ilay esprit évangélisation fin de temps iainy atsika izao zany de misy a menarana endry misy menarana intelligent be mihitsy misy menarana mamitsaka fa misy poizina ao foana ilay poizina ao foana ilay hoe rehefa voafatotry ny biby lava menarana ianao de aza mieritreritra fa tsy maintsy hitofeny ianao ary tsy maintsy ho telo voreny ianao poizinina ianao zay nge le tao amin'ny sany tena fa io menarana endry io mody mitory tenin'Andriamanitra mbody mitafy tsy zanak'ondry io menarana endry io misalotra titre bisopy apôstôly io menarana endry io mitondra pseudo de lui le fanosorana sy ny tsisa rehetra io exemple zany resako anao zany raha vao tsy malina ianao resakitsika teo discernement resakitsika teo anarana Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra raha vao tsy ala-base zay zavatra nresantsika izay tsy afaka ho afaka ny poiziny menarana sy fatotra fanangejan'ny menarana amin'ny karazana etsika sy fietsehany fahendreny ety amin'izao tontolo izao ity isika raha miresaka an'izay fahendren'ny menarana izay tsika dia grave be ravana manana ny toe-pana araka an'Andriamanitra fa mandany heriny zay hoa le fariseo zay ainy tsara ny tora ainy tsara hatramin'ny fitandremana sabata
za tsy hoe contre amin'ny fitandremana sabata zay olona resy lahatra amin'izany. Amen, gloire à Dieu. Zay olona mahatandrina ny lalàna ny sabata voninahitra ho an'Andriamanitra miditra ao anatin'izay fanekeny izay izy. Fa ilay resaka esprit menarana fariseo hoe mandony ampahafolony sy mifadianina. Zany rehetra izany efa voatandroko hatry ny fony kely aho. Ainsi de suite. Esprit menarana nefa voatenenina fotsiny amin'ny ny fanananao rehetra meo malahelo tonga dia mivoaka ny filazantsara, tsy teheny filazantsara intsony, mamela mosina amin'ny alahelo. Voancontreny Jesosy kely hoe voancontreny Jesosy kely amin'ny resaka teny hebreo sy amin'ny fombafomba jiosy sy ny fitandremana sabata, ary hitsiny Jesosy hoe moa vatsy ny mamonjy aina no mety atao amin'ny sabata. Raha misy briky, omby, osy, biby fiompy latsaka andavaka dia hiandry lahady latsinainy talata ave vao ahafahanao andavaka izany briky, omby izany satria sabata ny andro. Contraire Jesosy amin'izay resaka dénomination sy lalàna Jiosy isan-karazany izay, satria Jesosy fahasoavana, Jesosy fiainana, Jesosy fitsanganana maty, Jesosy Kristy voninahitra, Jesosy Kristy fafenony ny fomban'Andriamanitra rehetra. Dia mivadika amin'izay mivoaka ilay esprit menarana. Ary zany dia na ny olona milaza azo ao ambany fahasoavana ary dia tratrana izany hoe ambany fahasoavana fa rehefa mihira pahasoavana, mihira louange, miparticiper ao anatin'ny groupe de louange dia ilay tenu fahasoavana be mihitsy. Mampiseho fitanjahana ozana ilay nanozonana ny ama zanaky Noa telo mirahalahy. Voakasika izany tsy epariny amin'izany na ny olona milaza azo ambany fahasoavana. Be da be ry havana no azo ambara tsy maninona tohizantsika amanaraka indray. 5:30 amaranantsika azy. Ny rakitra tsara no amahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no amahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa mpamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hamarinana anao ary ny teninao no hanameloana anao. Za zany dia mampirisika antsika foana, mampahery antsika rehefa milaza sitrapon'Andriamanitra dia ilay natiorany Jesosy Kristy ambara. Satria Jesosy Kristy dia ambara ny soratra masina fa zanak'ondry tsy misy greny. Izay le hoe zanak'ondry, image dia manambara fa hoe zanak'Andriamanitra. Mitondrona ilay izy hoe ondry satria raha ny lalàna Torah dia misy resaka sorona mifampitohy, ny zanak'ondry foana no natao sorona amin'ny ambara tonga voalohany dia saika ny zanak'ondry foana no alohany hena rehetra atao sorona. Misy herim-panahy lalina be zay satria mitoetra ny ondry, ny natiorany henan'ondry, ny mahondry ny ondry, resaka troupeau, berger, misy mpiandry sy ny sisa rehetra maneho an'Andriamanitra sy ny vahoaka fiangonana Israel. Fa hampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Mampahery antsika ho manafatra voalohany amin'ny tenako. Tsy misy hoafa maina eto, sœur sy frère. Tsy misy hoafa bela isika
raha ohatra zany misy olona anankiray manambara ny sitrapon'andriamanitra izy ao anatin'ny toepony atsara velatsy ao anatin'ny toepo tsy fiainany akory ohatra izy ny teny za zany mitorety hoe oralahy elao fijangajangana oralahy aza mifoka sigara oralahy aza misoloky oralahy aza mamono olona oralahy manajany andro sabata mivavah samedi andro ny solay ny alady dia andro ny solay fiankofana ny solay nefa ianao miteny hoe mivavah samedi manajany andro sabata ora nefa ny lalàna sabata tsy tandremanao point par point fa rassemblement samedi comme dimanche ny rassemblement anao sabata ianao miteny aza mijangajanga nefa ianao mbola mampirafy mbola miviravira misafika mpiara-miasa sy ny sisa rehetra ainsi de suite hoe aza mangalatra nefa ianao any amin'ny takotakonany manodina facture vidina ciment vidina solika ainsi de suite ianao lehibe an'ny fitsarana ACC ohatra nefa manodikodina safidy mba hoaka ianao mitory hoe entonareo ny ampahafolo-karena anareo fa mpandroba an'Andriamanitra ianareo nefa ianao le ampahafolo-karena entin'ny mpino tsy misy mandeha miasa an'Andriamanitra fa ny zanakao mianatra any andafy aty Europa ny tranonao misy villa ny tranonao villa misy piscine misy étage anankefatra ainsi de suite azaiko aminareo marina dia marina tokoa fa mpamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana izay ataona nenena na antorianao eo na teny hebreo na miteny amin'ny teny tsy fantatra io na fivavahana sabotsy io na fahasoavana io na sarin-doha io na Torah io na Jesosy Kristy io fa hoe teny foana ilay teny foana dia ilay natiora nambarantsika teo mifono fiatsaram-belatsy zany hoe mitenanao raha tsy resy lahatra akory resy lahatra aloha mitenanao raha tsy voamarinao akory amin'ny zavatra tokinao tsy marina akory tsy mora io ry havana mafimafy kokoa izy ny baiboly ny itsaranatsika miseho be mpampianatra sika mpampianatra iza dia ilo fanosorana satria ny zavatra ambarako eto dia adinina amiko point par point dia ohatran'izay koa ny raha-pastora rehetra ranabavy pastora rehetra nareo misalotra titre bisopy apôstôly iraka solon'i Kristy misahana fonction ministère isan-karazany satria ny akamaroany dia mandeha amin'izay le hoe teny foana izay zany hoe foana satria tsy filazantsara tsy Jesosy Kristy tsy ilay natiora manambara an'Andriamanitra zay nge ilay endriky filazantsara ny filazantsara dia ilay Andriamanitra tao an-danitra tao niseho tamin'ny alàna amin'ny zanaka Jesosy Kristy dia iny no fiainana zany hoe misy fiainana ao an-danitra ao dia fiainana nentina niaraka tamin'i Jesosy Kristy dia izay no miasa amin'ny alalan'ny ministère miasa amin'ny alalan'ny don spirituel miasa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana miasa amin'ny hazo ilay hazo arbre de vie Andriamanitra tsy toa Jesosy Kristy dia mamovo tanana tongotra maso corps de Christ fampitohy daholo zany zavatra resantsika izany saotra ny tompontsika ny amin'izay zavatra voambara izay saotra nareo ihany koa tafiditra naritra ny aino raha soantsika rehetra voninahitra anao tompo ray masina tsy toro mankalaza anao manome voninahitra anao miteranao ny raha maherin' Jesosy Kristy ilay zanak'ondry tsy misy klema fanatitra indray mandeha monjy sacré tsy isy toy izany intsony toepo tao aminao Andriamanitra tsy toa ndrany zanak'ondry tsy misy klema ndrany Jesosy Kristy mitombo-kasehany zavatra no zarainay teto
dia mitondra fanasitanana, mitondra fahafahana, mitondra délivrance, mitondra fanovampo manetsiketsika ny fony tsiraray. Izany izy mbola mafo amin'izao vanim-potoana izao. Miasa ianao tompo amin'ny fiasanao tsy takatry ny saina, amin'ny fietsehanao, amin'ny toe-ponao mahay manova, amin'ny toe-ponao mahay mamadika ny fahafatesanao fiainana. Miasa ianao tononoko proclameko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany izy sika mangetaheta te ho afaka, te ho délivrer. Izany izy isika nialokaloka tamin'ny hazo izay tsy namovo tsara. Nizany izy isika nioty efa nihinana mihitsy vo, tsy tamin'ilay hazonaina Jesosy Kristy fa tamin'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, imazy ny zavatra ny sioto amin'ny sahany edy. Péché adanika, isika rehetra dia mpanota avokoa. Nizany izy isika efa nianika hazo, tsy ilay hazo mamovo tsara, fa hazo demonia, hazo satana maniry tsilo. Nizany izy isika ray lalana nanara-dia niaino feoana ambodiny tafody zanak'ondry. Fa nio izany dia proclameko ny anaran'i Jesosy Kristy, proclameko ilay fahefana Jesosy Kristy, mandevina manapotika an'izany. Isika rehetra izay mangetaheta no afaka amin'izany dia raiso ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anarana mahery, ilay anarana tenin'Andriamanitra, ilay teny tonga nofo, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Amen, alleluia. Proclameko zany hery zany, zany autorité zany, ambarako amin'ny fahefana Jesosy Kristy, filazantsara, fitsanganana, fiainana vie éternelle. Afaka isika, afaka ianao izay mangetaheta mandray amin'izany fiery filazantsara izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voninahitra ho anao Andriamanitra ray tsy toa eo amin'ny seza fiandrianana. Alleluia, amen. Mirary soantsika rehetra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.